sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier. Ry kristianina hava efa manakaiky ny Paka, ka mba ho vonina andrian'ny fahasoavana ny fontsika dioka ho manigny amin'ny fivaloza, ke ataova mafana karaha amin'ny andro jiaby regny ny vavaka ataontsika. Miarahaba antsika rehetra, miarahaba nareo jiaby mpitandregny agny, tafitrotro ndraiky koa antsika amin'ny alalan'ity fandaharagna ity, ary mirarantsika ihany koa samby ahazo ny soa sy ny maiva avy amin'ny famindrampon'Andriamanitra. Magnentigna antsika ary ny fiangonana hiaraka hivavaka tokoa amin'izao karemy izao. Miarahaba antsika tratrin'ny alahady fahatelo. Ny lohahevitra atolotry ny eglizy ho antsika amin'ity androny ity ary dia ny hoe mibebaha, miovoa toetra fa ny tarehy ratsy no tsy azo voagna. Ny vakiteny voalohany hitandrignasantsika ary dia nalainy tao amin'ny boky Exode ao amin'ny toko fahatelo. Tamin'izany andro izany i Moizy dia niandry ny biby fiompiny Jetro rafozany mpisorona tao Madiana. Nentiny nankana ankoatry ny hevitra ny biby ka tonga tany an-tendrombohitr'Andriamanitra tany Horeba izy. Ny anjelin'ny tompo niseho taminy tamin'ny endriky ny lelafo teo afovoan'ny zavamaniry milobolobo. Hitan'ny Moizy fa indro mirehitra avokoa ilay zavamaniry milobolobo nefa tsy levona ilay zavamaniry milobolobo. Ka hoy Moizy, ndeha iolaka aho handinika io fahitana lehibe io sy izaha izay tsy mahalevona ny zavamaniry milobolobo. Hitan'ny tompo fa niolaka hijery izy dia niantso Andriamanitra teo afovoan'ny zavamaniry milobolobo nanao hoe, ry Moizy, ka hoy ny navaly, inty aho. Dia hoy Andriamanitra, aza manakaiky eto, esory ny kapa amin'ny tongotrao fa tany masina io. Ary hoy koa izy, izaho no Andriamanitry ny rainao, Andriamanitry ny Abrahama, Andriamanitry Isahaka ary Andriamanitry Jakoba. Nosaronan'ny Moizy ny tavany fa natahotra ny hijeran'Andriamanitra izy. Ary hoy ny tompo hoe, efa hitako ny fahorian'ny vahoakako izay any Egypte ary henoko ny fitarenany no ny afitsiko reo mpamoritra azy, fantatro ny fijaliany. Ka idiny aho amonjy azy amin'ny tanany Egyptianina, hitondra azy niakatra avy amin'ity tany ity ho agny amin'ny tany mahavokatra sy malalaka, tany tondrandrondono amantantely, dia any amin'ny tany honenan'ny Kananiana.
koa mandehana ianao amin'izao irahako ho agny amin'ny farahona hitondranao mivoaka ny zanak'Israely vahoakako. Ary hoy Moïse tamin'Andriamanitra, izao ary dia ho any amin'ny zanak'Israely aho hilaza aminy hoe irainy Andriamanitry ny razanareo aho ho aty aminareo. Raha manontany izay anarany izy dia ahoana no havaliko azy ireo? Hoy Andriamanitra tamin'ny Moïse, izaho no lay misy, izany ho izy no avalinao ny zanak'Israely. Ilay misy no maniraka ahy ho aty aminareo. Dia hoy koa Andriamanitra tamin'ny Moïse, lazao amin'ny zanak'Israely hoe ny Tompo Andriamanitry ny razanareo dia ny Andriamanitry Abrahama, Andriamanitry Isahaka, Andriamanitry Jakoba no naneraka ahy ho aty aminareo. Fa izany no agnarako mandrakizay, izany no ahatsarovana ahy hatramin'ny taranaka faramandimby. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaoragna ny Andriamanitra. Salamo fandiniagna entitsika mandalina misimisy kokoa, hahazoantsika moramora kokoa ny dikan'igny tenin'Andriamanitra igny dia salamo faha 12. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié, car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur fait œuvre de justice. Il défend le droit des opprimés. Il révèle ses desseins à Moïse, aux enfants d'Israël ses hauts faits. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Le Seigneur est tendresse et pitié. Vaky teny masina faharoa, taratasy voalohany masindahy Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Korinto, ao amin'ny toko 10. Ry kristianina havagna, tsy tiako tsy ho fantatrareo fa tambanin'ny raona ny razantsika rehetra, namaky ny ranomasina izy rehetra, ary natao batemy tamin'ny Moizy tao amin'ny raona sy ny ranomasina izy rehetra. Hanina ara-panahy iray ihany no nohaniny rehetra, ary fisotro ara-panahy iray ihany no nosotroiny izy rehetra, satria nisotro tamin'ny vatolampy ara-panahy izay nagnaraka azy izy ireo, ary Kristy izany vatolampy izany. Tsy sitrak'Andriamanitra nefa ny ankabeazan'izy ireny, fa lambambary tananefitra. Ary izany zavatra izany dia tonga mba hoanatra ho antsika, mba tsy tsiririritra ny ratsy isika toy ny tsiriritany ireny. Ary oka ianareo tsy monjomonjo tahaka ny sasany tamin'ireny, ka matiny anjely mpandringana izy ireny. Nozoiny izany rehetra izany izy ireny mba hoanatry ny sasany, ary
nosoratana izany mba ho fagnanaragna antsika tratrin'izao andro farany izao. Koa oka hary izay manao ny tenany ho mijoro tsara hitandrina saolavo. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaoragna ny Andriamanitra. Mibebaha ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Evanjely masina nosoratany Masindahy Lioka ao amin'ny toko 7:10. Tamin'izany andro izany nisy olona tonga nilaza tamin'i Jesoa ninanjoa anireo Galileana fa nalatsiky Pilaty niaraka tamin'ny soron'izy ireo ny rano. Ary novaliany hoe, moa ataonareo fa ireny Galileana ireny dia mpanota mihoatra noho ny Galileana rehetra matoa nozoindoza toy izany? Tsia hoy izao aminareo, fa raha tsy mibebaka ianareo dia hovery tahaka azy avokoa ianareo rehetra. Na moa ataonareo fa ny olona 80 maty ny anjerany tilikambony Siloe nomeloka noho ny mponina rehetra tao Jerusalema? Tsia hoy izao aminareo, fa raha tsy mibebaka ianareo dia hovery tahaka azy avokoa ianareo rehetra. Dia nanao ity fanoharana ity koa izy. Nisy lehilahy anankiray nanagna aviavy nambolena tamin'ny tanimboloba, ka nankeo aminy mba hitady voa fa tsy nahita. Dia hoy izy tamin'ny mpiasa ny tanimboloba, indro efa 3 taona izay no tonga nitady voa tamin'ity aviavy ity aho, nefa tsy nahita. Koa tapao eo, fa nahoana no manimba ny tany foana eo? Ary ny mpiasa namaly azy, okareo eo ihany izy amin'ity taona ity, tompoko, dia hoevoko ny fotony sady asiako zezika. Angamba moa izy, fa raha tsy zany dia ho kapainao ihany izy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany ho anao ry Kristy. Ry Kristianina havana, amin'izao alahady 7 amin'ny karemy zao dia asain'ny Eglizy sika izery bebe koa ny zava-misy eo manodidina antsika, ary matetika eo anatreny ny loza indrindrindrindra dia eo sika no tonga saina ary mieritreritra ary tady anymesiny an'Andriamanitra eo anatrehany ireny aretina mikiky ansika ireny, ireny accident loza maro isan-karazany, ireny aitrano, ireny
todradrano zay manakorotana ny fiainantsika ary raha manaraka vaovao ihany koa isika mahita an'ireny tsunami, mahita an'ireny horohorontany, mahita an'ireny ady, mahita an'ireny kere ary mahita an'ireny loza maro isan-karazany, nyreny ady sy herisetra zay miseho esero indisy ary mahatonga aza any papa ny laza ao amin'ny encyclique mikasika ny tontolo iainana fa ity tany zay tranobe iombonana dia marary ary eo anatin'ireny ary voalazan'ny papa ao anatin'io taratasy encyclique io dia matetika isika tady anymesiny an'Andriamanitra ary mieritreritra fa avy amin'Andriamanitra ihany koa ny fahafatesana no arian'Andriamanitra ihany koa ireny loza ireny ka tian'ny eglizy ary amin'izao alahady fahatelo izao ary miainga amin'ireo soratra masina arosiny amintsika fa tsy avy amin'Andriamanitra velively ireny loza sy fahafatesana ireny sy nahary loza Andriamanitra ary sy nahary fahafatesana fa nahary fiainana nanolotra aina ao antsika ary noariny hitovy endrika amintsika ka noho izany tsy avy amin'Andriamanitra velively ny fahafatesana, sy avy amin'Andriamanitra velively ny loza matambo fa vokatry ny fahotana, zany hoe vokatry isika ny saraka amin'Andriamanitra. Ka raha misaraka amin'Andriamanitra isika dia azagaga raha miapotika ity trano iombonantsika ity tany mamitsika ity. Ary zay no mahatonga an' Jesoa ao amin'ny evanjely naka ny ohatra n'ireo galileanina tamin'ny andron'ny Pilaty zay novonoiny Pilaty dia nilazany Jesoa hoe mpanota daholo ve ireo, ary torak'izany koa ny loza niseho tao Siloe ka nirodana ny tilikambon'ny Siloe ka tamin'izay dia maro ny maty. Ary dia izay natonga an' Jesoa mametraka fanontaniana hoe ireo maty ireo ve nanota avokoa, ary ireo sy maty sy nanota, sy hoe ny fahafatesana sy ny fahafatesana izany no jerena fa araky ny lazainy Jesoa eto ny fibebahana, zany hoe ny fiverenantsika ao amin'Andriamanitra, ny ampiova ny fosika. Ary zay no nahatonga ny papa ary amin'izao taona masina izao, taona ny famindrapo, hianso fa ny fosika olombelona no manapotika ny fiainantsika. Ka raha ny fosika mitovy miombona amin'ny fon'Andriamanitra, miverina amin'Andriamanitra isika, dia miavao ny fiainantsika ary miatsara satria fiainan'Andriamanitra ny fiainantsika. Ka izay tokoa ary kristianina havana no hanetanana antsika rehetrarehetra amin'izao vanim-potoana ny karemy izao, mba hiverina tokoa isika hitodika amin'Andriamanitra ary ametraka an'Andriamanitra amin'ny toerany eo amin'ny fiainantsika, ka amin'izay miova ny fifandraisansika voalohany amin'Andriamanitra ary miova ny fifandraisansika samy olombelona, ary miova ihany koa ny fifandraisansika amin'ireo voary manodidina ansika amin'ny tontolo iainantsika, ary dia amin'izay irindra sara ny fiainantsika. Ady sady dia tokoa ny fiainana, ady amin'ireny fakapanahy zay mahatonga asika manapotika mandrora misy lanitsika, ary ireny no averimberitsika matetika hoe zay mandoro tanety mamono taranaka ary izay mamboly azo manome aina. Izao tokoa ny fotoana ary iala asika amin'ireny teviala zay fantatra asika ny vokatrany ary manapotika ny fiainantsika, ka mahatonga n'ireny zavaboary izay potika noho ny todradrano sy ny sisa, ary ireny aretina maro samihafa, ary indrindraindrindra ireny herisetra zay manapotika ny fiainantsika. Ka okarisika hiady ary iroso andeha
anaraka ny diany Kristy amin'izao fiomanasika mipaka zao, hiakatra sikelikely sika ho an'i Jerosalema, ary dia izay ny dikan'ny pèlerinage ataosika amin'ny la montagne, hiakatra isika tahaka ny Jesoa. Ary resika tamin'ny vakiteny tamin'ny alahady lasa teo fa niakatra ny tendrombohitra izy dia niova, ary dia hiakatra tokoa isika, hiakatra anatsara bebe kokoa. Ary dia izay moa ny dikany fiakarana, hiakatra ho sarasara kokoa ny fiainantsika, ka hiala amin'ireny fiainana mirefarefa amin'ny tany, vokatry ny fitiavatena, vokatry ny fialonana, vokatry ny avinavina, satria ireny no tena fakapanahy mitondra n'ireny fanapotehana nyty trano iombonantsika ity. Ary aokary araka voalazany Masindahy Paoly amin'ny vakiteny faharoa, ho fananarana ho asika ireny loza miseho ireny, ka atonga saina sika ka mba hiala amin'ny fiainana sy zarizary sika, fa araky ny razasika ihany aza dia mahafantatra fa ny toetra, ny tarerasy no so azovana, na ny tare aza amin'izao efa azo ny siansy no manatsara azy, ka noho izany aoka hiova ny fosika, hiova ho tsara ny fosika. Dikany hoe miova tsara ny fosika raha ny Andriamanitra no manjaka ao anatin'izay fosika izay. Ary dia izay no ambaran'ny Masindahy Paoly amin'ny vakiteny faharoa, ka aoka hozy izy ireo zavanitranga rehetrarehetra ho fananarana sika, ahatonga sainasika ka hibebasika mba hiova tsara tokoa ny fosika. Ka araky ny nampianariny ny vakiteny voalohany amintsika, ny bokyny Exode, izay mitantara ny zavatra niseho tamin'ny fotoan'andron'ny Moizy, ka nahatonga azy koa hiala amin'ny fiainany taloha. Dia i Moizy nitarika an'ireo mianso asika tahaka ny ansony any Moizy Andriamanitra, hitarika asika mba hiavao, hitarika ny vahoaka, esory ny kapa amin'ny tongotrao fa tanymasina io. Dikan'izay dia esory sika reny toetra rasika mirefarefa amin'ny tany tahaka ny kapa, fa hiditra amin'ny toetra tsara sika, izany hoe amin'ny tany masina, izany hoe hiditra amin'ny varavarana masina isika. Ary zay ny dikany taona masina, anao dingana vaovao sika, hiditra amin'ny fiainan'Andriamanitra. Ary dia izay tokoa no irisika ary, satria tsy miafina amin'Andriamanitra tokoa ny fiainansika, tahaka ny nahafantarany ny fiainan'ny vahoakany tany Ezipta, voafatotra voagezany fanandevozana. Ary ny tena fanandevozana mandoza sika dia ny fahotana, ka mahatonga atsika anapotika ho iaho ity trano iombonantsika ity. Ka engany izao vanim-potoana lehibe amin'ny karema izao, anararaotran'izao tokoa isika hiverina amin'ny Tompo, hibebaka hiala amin'ny toetra rasy, ka mba hiditra amin'ny fiainam-baovao ao amin'ny Tompo. Ary dia handray ny famindrapon'Andriamanitra tokoa isika, izany hoe ny fon'Andriamanitra no zary fosika, ka anova ny fifandraisantsika amin'ny Andriamanitra, anova ny fifandraisantsika samy olombelona, anova ny fifandraisantsika amin'ny voary sy amin'ny tontolo iainantsika. Ka toy izay anapotika isika dia anangana, ary indrindra anome aina izay anambara fa fiainam-baovao ao amintsika ao. Ry Jesoa Tompo miaraka aminao tokoa ary izahay amakivaky an'ity vanim-potoana
fotoanany karemy ity hitondra anahy amin'ny paka hiakatra ny Jerosalema izahay, hiakatra amin'ny la montagne homaninay diny zao izay fiakaranay amin'ny la montagne izay, ka ahatonga an'izay fifandraisanay aminao ho fifandraisana vaovao, hiakatra ambony kokoa izahay, ka engany izahay ary ho vonina andray ny fahasoavana anavao ny fonay, homano amin'ny tena fibebahana izahay, ka hiova toetra tokoa, ka mba ho toetra vaovao amin'izao paka izao, engany afanainao mandrakariva ny fonay, ka hiakatra amin'ny tsaratsara kokoa hatrany izahay, atovy matoky anao izahay ary avelao ny elokay fa mifona amin'ireo rasy vitanay izahay, aza ireny adisonay ireny ary nojerena fa ny fitiavanao, ny fiombonanay aminao, ny fitiavan'ny Eglizy, ny fanantenan'ny Eglizy, ka mba amin'izay hiada-pinaritra ao aminao izahay, ary dia olo raika aminao tokoa izahay, ary indrindraindrindra ahay ampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro, ka tena ho zanak'Andriamanitra tokoa amin'ny ataonay rehetra, ka ho vavolombelo ny fahazavanao dia ny fahazavan'ny paka. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy ho antsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa hipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy ho antsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatrany isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny Eglizy dia sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radiofania. Before
Yeshua anavutungulu wafeka ningefagereza amuteneruhu salama haleluya aye ibaruke bifunana nawo Kristo bifunana nawo bifalumishitike Mifunani nawo Mifalumishitike falanuka Yeshua itariki muluwa narakela la magise namutashininge mahuluraki ya aye wibabuke bifunana nawo tubuo bifunana nawo bifalumishitike